Makina ny tenin'Andriamanitra fiavana manara. Maka tenin'Andriamanitra sika tompo sokafo mebonareo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Asan'ny apôstôly toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hita dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra dia nimonmonina tamin'ny Hebreo ny Helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondran-tenany. Ary 12 lahy nampiambina ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay. Koa amin'izany rahalahy mizaha 7 lahy eo aminareo izay tsara laza sady feno fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany rahalahy izany. Fa izay kosa ahatra ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra-tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary niamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Etoizantsika ao amin'ny epistily soratan'i Petera voalohany toko faharoa andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Petera voalohany toko faharoa andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Izay atoninareo toy ny vato velona, nolavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona, ho trano fanahy, ho fisoronana masina, anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe indro mametraka fehizoro ao zionao dia vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy tsy ho menatra. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa ny vato izay nilavin'ny mpanao trano rehefa tonga fehizoro, ary vato mahatafitohina sy vato lampy mahaso lafaka. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaranay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Zao dia hanao anila faharoa amby efapolo sy eninjato sika hitsenantsika Zantsahany-Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho, fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako ny toerana koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana ny fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalana. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny ray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany va ao ry Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa.
minoa ahy fa izao amiray amiray atoamiko fa raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay minoa ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izao mankany amiray. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa mitenao fahamarinana. Revana malala amin'ny toko ny fofiny asany apôstôly toko fahenina no odiny amintsika foy anio. Iny andiny voalohany amin'izany asany apôstôly toko fahenina andiny voalohany. Ary tamin'izany andro izany rehefa nihamaro nisan'ny mpianatra dia nomononona tamin'ny Hebreo ny Helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tena izy. Ny vaovao tsara eto ry havana dia ny hoe ny hamaro nisan'ny mpianatra, ny mpino ny tsinambara amin'izany. Na koa hoe ny tombo isa ireo zay nanaiky amin'ny Jesosy ho ilay Mesia iray. Ny asany apôstôly toko faharoa andiny fa 2 zay fahitatsika dia mipivaky toy izao: ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy tamin'izany andro izany. Dia mbola mafisy ny asany apôstôly toko faefatra andiny faefatra zany, manao hoe kanefa maro tamin'izay nandre ny teny no nino ka tokony ho 5,000 isan'ny lehilahy. Tsy nolazaina ary zany ny zaza amam-behivavy. Izany hoe nahitana vokatra izany ny fikelezanainy reto apôstôly reto izay nampita ny vaovao mahafaly tamin'ny lonany hetra. Mampaherantsika mpino ankehitriny koa zany ry havana mba hiasa sy hampita ny finoantsika amin'ireo zay mpiara-belona amintsika. Io raha teo no ampisiany fiangonana voalohany. Fantatsika ny kolontsaina voalohany toko 10 andiny fa 7:20 manao hoe koa amin'izany rahalay malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatra reo fa tsy foana tsy akory ny fikelezana ny aina ao amin'ny tompo. Zavatra roa ry havana ny teny io hambara amintsika. Voalohany dia hoe tsy foana satria mitondra vokatra tahaka izay hitantsika eto amin'ny asany apôstôly eto izay rehetra asa ataontsika. Dia ny faharoa dia hoe hitan'Andriamanitra foana izay ataontsika ho azy eny fa na dia indraindray aza tsy tsikafika sy ny mpiara-belona. Dia i Paoly ihany no mameno an'io ao amin'ny Kolosianina toko 3 andiny 13 izay manao hoe ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Dia manampy any izy ry havana amin'ny Galatiana toko 1 andininy 10 hoe raha mbola mila sitraka amin'ny olona aho, Paoly zay mitondro sy manompo zany a, dia tsy mpanompo ny Kristy hoy izy. Zao anefa ry havana tsy niasa irery ireo apôstôly fa tena nanao asa ombam-bavaka. Ny asany apôstôly toko 2 amin'ny andininy fa 20 dia milaza fa naharitra ny fivavahana izy ireo. Izay ilay voalaza amin'ny andiny fa 17 asany apôstôly toko 2 ihany zany a, izay manao hoe ary ombonjena any amin'ny faraparany dia nanampian'ny tompo isan'andro no isan'ireo. Ny tompo no manampy
fa ny apôstôly no miasa. Azo lazaina amin'ny fomba hafa hoe ary ny tompo zany a dia manampy isan'andro teo amin'ny fiangonana ireo izay voavonjy, ireo izay mandray ny famonjena. Izay havana ny lafiny ara-panasy eto izay tena mampahery antsika tokoa. Fa ny lafy manaraka eto dia ny ara-tsaina, ny kolotsaina nanjaka tamin'izany fotoana izany dia ny kolotsaina grika. Dia izay nahatonga ny hoe miteny grika ny teny voalohany ny fandraisan'ny firenena samihafa, ary na dia ny testamenta vaovao aza dia ny teny grika ihany koa no nanoratana azy tany am-potony. Fa teo amin'ny sahan'ny fiangonana izay efa niamabe zany dravana dia tetsy an-danina misy ireo jiosy izay miteny hebreo na marimarina kokoa hoe antsoina hoe arameanina izay dialecte ny hebreo zany, karazana teny paritra io sika. Tetsy ankilany ireo miteny grika ilay antsoina eto hoe helenista. Mahita ny teny io nareo zany hoe helenista dia ireo izay manana kolotsaina grika sy miteny grika no dikan'izany. Ireo ilay voalaza hoe ny monomonina satria toa natao ankilabao angamba ireo mpitondra tenany. Zavatra io no azam-bary eto rehefa ny voalohany. Angamba ny hevitra zareo hebreo reo zany fa ireo jiosy avy anamkelezana miteny grika ireo dia mety kokoa ny fiaina ka tsy dia mila ilay fanampiana sy fitsinjovana avy amin'ny fiangonana angamba ho io. Ny faharoa dia ny hoe tsy mifankahazo loatra angamba ny resaka noho ny fiteny tsy dia mitovy. Tsy ankilany ny arameana na hebreo, tsy adaniny ny grika. Fa mesina ho antsika dia zao ny fihevitsika indraindray diso tahaka izay miseho eto, fa dia anjarany fanahy no manitsy izany amin'ny fotoanany. Mazana koa na dia samy miteny gasy aza dia tsy dia mifankahazo resaka avy hatrany, matety mpiavy mihitsy io havana na eo mpivady aza tsy azonao mihitsy atiako ambara na rovina samy efa niteny an'izay nga amintsika rehetra. Dia eritrereto ange miresaka azy sika indraindray no zava-misy maika avahany hoe tsy dia miresaka intsony ny mpiara-mamono, tsy dia misy fifandraisana intsony ny mpivady na ny mpiretam-po, rehefa tsy dia tsara izany ny fifandraisana eo amin'ny firesahana dia miteraka olana hatrany izany tahaka izay miseho eto. Izay no mahatonga an'ilay hoe ilaina hatrany ny mifanakalo-hevitra fa dia ny fanahy ny tompo ny teny farany. Ny lafiny manaraka hitantsika eto ry havana dia ny ara-tsosialy, izay ngamba nazonana ilazana azy, na koa hoe ara-pitiavana. Ny antom-pisian'ny fiangonana faharoa dia ilay antsoina hoe fifampiankinana eo amin'ny fiainana, na koa fifampitsinjovana amin'ny samy mpino. Tany voalohany dia nisy ilay hoe fananana ikambanana, bien commun ny teny frantsay. Ny apôstôly toko faharoa andiny fahaefatra amby efapolo dia milaza hoe ary izay rehetra nilo dia ndray toerana sady ny omboniny avokoa ny fananany rehetra. Dia mazava ho azy zany eto amin'ity toko fahaenina ity fa nisy koa ireo fijerena manokana ny mpitondra tena vehivavy. Entsinao hoe mpitondra tena dia ireo vehivavy maty vady sady efa nahazoazo taona angamba, zany hoe tena sahirana teo amin'ny fiainana. Na tamin'izany fotoana izany raha na ankehitriny dia toa betsaka kokoa ny vehivavy maty vady no ny lehilahy maty vady. Ary na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia toa samy mampatsiahy antsika ny tsy tokony
hijerena azy ireo fotsiny dia eo mpitondra tena ireo zany. Hoy ny Galatiana toko fahenina andininy faharoa manao hoe mifampitondrà ny mavesatra. Miasa tsara rehetra izay ataontsika dia vokatry ny famonjena izay miraisitsika tao amin'i Jesosy Kristy. Ny Efesiana toko faharoa andininy fahafolo dia mivaky toy izao: fa asa isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika ao aminy. Ny hoe voaforony tao amin'i Kristy dia ireo izay nandalo tamin'ny fanorenana faharoa tamin'ny alalan'ny hazo-pijaliana arak'izay nambara ny filazantsara ny Jaona toko voalohany andininy faha-folo manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny kely fa tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ireo zany no nanomanan'Andriamanitra asa tsara ho tanterahina. No manamarina izay voalaza amin'ny Kolotsiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo fantatsika tsara raintsika tsy anjery dia ilay manao hoe ary ankehitriny zao dia ireto telo reto no mitoetra ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Ahoana tsy manan-danja intsony fa ary va ny finoana na tsy dia misy dikany va ny fanantenana? Sanatria izany. Matoa ny finoana ny voatonona mialohavana dia io no angatahana amintsika ary io no fiatombohan'ny zavatra. Ny fanantenana kosa dia ilay setry ny finoana. Ny olona mpino no mahazo an'io, izany hoe io no miandry atsika ary ny dikany hoe fanantenana dia ny fahazahoana antoka ny fiainana mandrakizay. Zao zany. Raha setry ny finoana amin'ny fanantenana dia vokatry ny finoana kosa ny fitiavana. Ary hambaran'ny Paoly fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo satria ny fitiavana no hafantarana fa misy ny finoana. Dia izao no nahatonga ny Jakoba apôstôly ilaza ao amin'ny epistily soratany toko faharoa andiny valo ambin'ny folo tapany faharoa manao hoe asehoy ahy tsy amin'ny asa ny finoanao ary izao kosa aneho aminao ny finoko amin'ny asako. Ilay finoana antendromolotra tsy mitondra vokatra ny tiany ambary eto ry havana fa tsy milaza velively izy akory hoe ny asa no mandeha alohan'ny finoana. Eto amin'ity asan'ny apôstôly toko fahenina ity zany ravana malala dia ny fiangonana izay olon'ny finoana mahazo antoka ny setry ny finoana zany dia fanantenana no omena eo anatrehany mpitondran-tena eo aminy ka mampiseho fitiavana azy ireo. Dia io mambaran'ny Jakoba ihany, Jakoba voalohany toko voalohany andiny fito amby roapolo manao hoe izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ny mamany ny kamboty sy mpitondran-tena amin'ny fahoriany sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Ary ny fanarahana ny teny io na dia midika fa manao an' Jesosy ny fitaratra satria voalohany izy no madio, izy no tsy nahalaolaota. Faharoa ny fiainany tetỳ an-tany dia narahina fo tia mianatra satria omena hatrany teo anatrehan'ireo izay mijaly teo amin'ny mpiara-monina. Raha te hanahaka an'i Jesosy izany tsy ny fiangonana ry havana dia mila ihany koa manana fo omena. Dia io ilay ezaka ataontsika ankehitriny eo anatrehan'izay tratry ny tsindry azy mena noho ny coronavirus dia tsy ho adinitsika ry havana fa hoy Jesosy ao amin'ny Matio toko 5 andininy faha-efapolo manao hoe araka izay nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Izany hoe ny asa soa rehetra ataontsika mpino dia fanompoana an' Jesosy hatrany zany.
zany hoe izy ihany no ame ny valim-piteantsika fa tsy miolona. Miasiny apôstôly toko fahenina andiny faharoa dia milaza hoe ary ny 12 lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay. Io teny io dia mampantsay antsika fa na dia ny ripetera sy ny jaona ihany aza no voatanisa matetitetika ao amin'ny boky ny Asiny Apôstôly dia teo avokoa ny 12 lahy tsy nisy niemotra. Izany Matia izany no soloan'ny Jodasy hitantsika any amin'ny toko voalohany izany. Fa maninona ny voalaza eto hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra izay hitandrina ny latabatra, satria to lasa akilabo mihitsy angamba miara-panahy noho izy ireo voatery manao ny rehetra hatramin'ny fitsinjovana ny mpitondran-tena rehetra teo amin'ny fiangonana. Ary dia nazava ho azy ry havana fa tsy tena tonomana izany satria nahatsiaro voahilitra ireto mpitondran-tena helenista ireto. Tsy araka ry zareo, zay no antony. Ny zavatra nataon'ireto apôstôly ry havana rehefa nisy ny fimonomononana dia ny mitady vahaolana hangana. Nampiangona ny mpino izy ireo, io ilay antsoina ankehitriny amin'ny fiangonana hoe fivoriam-ben'ny mpandray. Dia tapaka teo zany ry havana fa dia ankinina amin'ny mpianatra na mpino ny fifidianana olona 7 ny andraikitra io asa masina io, dia ny fitsinjovana ireo mpitondran-tena rehetra teo amin'ny fiangonana. Teo zany ry havana nisy fifidianana diakona voalohany teo amin'ny fiangonana. Dia hoy ny andininy fahatelo, Asiny Apôstôly toko fahenina foana. Ko amin'izany rahalahy mizaha fitolaso eo aminareo izay tsara laza sady feno fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany. Voalohany, ireo apôstôly no nametra ny isan'ireo ho fidina. Faharoa, nomen'izy ireo ny fepetra ilaina amin'izany, tsy fahaiza-manao na ny traikefa mafonja no voalaza eto, na dia mazava ho azy fa ilaina zany rehetra zany, fa sotoavy na ara-panahy no voatsipika eto. Ny dikany hoe tsara laza ry havana dia tsy hoe be mpahafantatra na kintana hoe tsika ankehitriny tsy tara, fa ireo izay manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tsikaritry ny maro etsy ary hoe feno fanahy dia tsy ilay hoe maminany indraindray etseroa na teny amin'ny teny tsy fantatra na koa indraindray mianjera irinany na mikakakaka tampoka tena misy zany ry havana. Fa ny mampalahelo dia tena misy koa reo olona izay mihevitra fa ny fanahy masina no ambadiky reny. Na ny mpaminany azy ry havana dia azo ny fanahy hafa atao no mampanao izany hanalavirana antsika amin'ny tena finoana. Ny teny amin'ny teny tsy fantatra izay hita any amin'ny fiangonana marobe ary tena ara-baiboly dia tsy voatery ihany koa avy amin'ny fanahy masina, fa ny hoe feno fanahy havana dia ireo izay manana fitondran-tena madio ary mahitsy eo amin'izay ataony rehetra ka manao ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Eto amin'ity andiny fahatelo ity, ilay hoe feno fanahy dia misy tohiny kely, feno fanahy sy fahindrena. Ilay zany fa ny olona feno fanahy dia endry, tsy manao ny tenany ho endry, fa endry no izy feno fanahy. Fantatsika ny ohabolina toko fahatelo andiny fahafito, aza manao anao ho endry. Zany hoe raha avy amintsika izy io dia fiheveran'ny tena ihany, fa raha avy amin'ny fanahy kosa dia tena fahendrena. Hoy ny apôstôly
ireo apôstôly eo amin'ny andiny fahaefatra sy ny apôstôly toko fahenina zany manao hoe fa izay kosa dia haritra ny fivavahana sy ny fampianarana. Tsy hoe tsy teanao asa sy nintsony izy ireo na manambony tena sanatria fa tena iray ihany ny fiangonana ty tena ny Kristy ka dia zaraina samy anana ny azy ny anjara fampona. Fifamenoana no tokony hisy eo amin'ny fiangonana riavana malama. Dia manohy ny andininy fahadimy manao hoe dia setraky ny rehetra ny teniny ka nifidy any Stefana izy lehilahy feno finoana sy fanahy masina. Dia misy olona anakenina votonina eo voatanisy eto satria fito nolay eo zany lehilahy. Mety hoe Stefana angamba no nahazo vato be indrindra angamba ho tena nisongadina izy satria olony finoana sady feno fanahy. Ny toko fahafito sy ny toko fahavalo amin'ny asan'ny apôstôly zany dia manambara amintsika fa Stefana dia tena olony fampitana ny filazantsara ihany koa. Tsy nisy tahotra na ovitra nanaovan'izany fa tamin'ny fahasahiana sy fahatokiny. Fantatsika nefa ny tantara fa dia miaritra tamin'ny ainy zany satria hotoram-bato izy ary dia izy ilay voalohany tamin'ny ireo martyra kristiana. Tsy nijanona teo amin'ny fitandremana ny latabatra natrehan'ny mpitondra teny Stefana fa nahatsapa ihany koa fa finoana izay ananany dia mila mpitay amin'ny fomba rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Isika rehetra mpanompo dia mahazo torabato ihany koa saingy amin'ny endriny hafa. Kanefa dia maka ny Stefana ho modely dia ilay mijoro hatramin'ny farany. Eto mpamarana nariavana dia vakina ny asan'ny apôstôly toko fahenina andininy fahenina tapany faharoa sy ny fahafito no laran'i Jesosy manao hoe ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ny amano indrindra ny mpianatra tao Jerosalema. Mahabe kosa ny solona nanaitry ny finoana. Zay ny voasoratra. Natokana izany ireto diakona ireto ary nametra tanana saingy tsy ilay tanana napetraka tamin'izy ireo no napita ny fanahy masina satria voalaza fa tsara laza izy ireo sady efa feno ny fanahy. Raha fitinina riavana izy voalaza rehetra teo dia tsy andaniny voavolavola tsara ny ara-tsosialy teo amin'ny fiangonana ary everina fa tsy monomonina intsony ireo helenista. Dia tsy ankilany kosa tsy mitanatana vava ireo apôstôly teo amin'ny ara-panahy fa nitondra vokatra tokoa ny fitoriana ny filazantsara ka na dia ny mpisolona jiosy aza dia maro no niovafo. Tsy ny fahaizan'izy ireo anefa nanitra nikefa no nanovafo fa Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazofijaliana ary nitsangana tamin'ny maty. Izay havana manana fiangonana izay nantsona tondra vokatra ara-tsosialy ara-pitiavana raha mijanona amin'izay fotsiny ka tsy mahafantatra ny lalam-pamonjena ny vahoaka izay anaovana izany dia misy fitaka kely ihany ambadik'izay vokatry ny finoana fanaovana ny asa tsara. Etsy ankilany kosa raha ohatra ka nambara ihany fotsiny ihany ny famonjena ny fanahy ny ekotra sy ny filazantsara ny fiangonana ka tsy mijery fahorin'ny hafa dia makametra-panontaniana ilay finoana izay ananana. Ilay finoana izay manana setriny fanantenana ary tokony hisy vokatra dia ny fitiavana sy ny fijerevana ny hafa. Andriamanitra reo nahatra ary hitombo amin'ny fiangonany no zavatra nakory eo dia mijery ny mpamboly sy mpitondra tena ary tsy ankilany kosa hitandrina amin'ny petipetiny avy amin'izao tontolo izao anambara ny famonjena amin'i Jesosy mba hahatonga ny olona
tsy ho any amin'ny amen.